Vary miampy lamba fitafy no natolotra ireo akanga sy sananamborana miaraka tamin'ireo fianakavian'ireo olona nitolona sy nahita maso nitolona 770. Misy roa ireo tavela eto an-tampon-tanàna ny Toliara. Toy ny fankalazana isan-taona dia santarina tamin'ny alalan'ny fivavahana firaisampinoana izay notarian'ny FFKM aty antoerana fotoam-pankalazana izay notanterahina tao amin'ny chapelle militaire. Ho hamafisina sy ho tantarahina amin'ny zanaka manjafy izao fankalazana izao fa tsy avela ho ravamaina ny rana latsaka sy aina nafoy noho ny fitiavan'ny tanindrazana izao. Tsy hodiny tsy hita zay tsy atao sary haligno fa lafa andro avy ny fahasivambiroapolo ny volana marsa dia hotsahivina sahala amizao le tantara satria tsy halalaka ka noho izany la mahatsaro azy tsika androany tsy mitantara fa mitantara fotsiny fa mandray mitondra zay azotsika zay vory kelikely raha kelikely moa fa foman'olo tsy robe. Tonga nanatrika ny fametrahana ny fehezam-boninkazo teo amin'ny Tsangambato natokana ho an'ireo mahery fo ny tanindrazana taty Toliara moa ny filoha lefitry ny anteny miaram-pirenena izay notroniny ireo olo manan-kaja sivily fa indrindra ireo eo anivony 10 alin-dahy.